Ny aptra pisciculture paysanne manolotra ho anao tantara momba ny teknika fanatavizana karpantanimbary. Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante A, natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ministère fédéral misahana ny fiarahamiasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Ity tantara ity dia natao ho an'ireo tantsasy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsaha saingy tsy ampy anefa ity hifezana ny teknika mpiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sapandrarapatry ny jony sy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy trondro efa matianina. Ireo anome aina ny tantara Ramari, Razefa, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisianina. Ny fisafidianana ny tanimbary sy ny fomba fanajariana azy. Fahony tokoa ary zareo rehefa tanimbary ve zany aloha dia azo hiompiana trondro daholo e. Tsara fipetraka ny fanontanianao Raketsa. Rehefa hiompy trondro dia mila safidiana tsara aloha ny tanimbary hiompiana mba tsy hisinonenina rehefa niriny. Sa ahoana ringa teknisianina? Misaotra ny Ramari aloha amin'izany fanazavana izany. Hitany Raketsa? Maromaro ny fipetra mila jerena rehefa isafidy toerana hiompiana trondro e. Zany ve? Azafady kely aloha fa ohatra misy miantso ane izany fandahiko izany. Ny rano no ianan'ny trondro Raketsa. Noho izany dia mila jerena tsara aloha izay tanimbary misy rano azo vezina mba ahafahana mifehy ny teknika ny fiompiana. Izany hoe raha tanimbary mora azo mitondra-drano na tena sarodrano koa dia fahadiana ny miompy trondro amin'ireny. Kay vary. Ie. Mba hanamorana ny fitazomana ny rano ihany koa dia mila an'ireny tanimbary somary betsaka tanimanga ireny sika e. Satria mantsy raha tany fasihana dia tsy mitazona rano mihitsy ka mety hiteraka fahamainana tanteraka raha sanatria ka tsy maharaka ny rano e. Ary ny farany dia aza dinoana ny tenin'ny teknisianina teo fa mitombo kokoa ny trondro amin'ny toerana mafana. Izany hoe tsara izany raha manana toerana talaky masoandro tsara sika mba ahazoana izay hafanana izay e. Tena be fepetra loatra anie izany zavatra ataonareo izany reto e. Ahoana ny arahana an'izany rehetra izany? Raketsa, ny fambolena sy ny fiompiana rehetra ny amin'izao fotoana iainantsika izao ka efa tena manahirana sy tena mamono antoka mihitsy raha ohatra ka tsy atao ara-teknika. Izany mahatonga na manetana eto an-tanàna satria betsaka mantsy ny olona ety no te hiompy saingy tsy fantany hoe azo ompiana ve sa tsy ny tanimbariny. Tena miala tsiny zareo fa mpiompy trondro namana ihany no nila fanampiana teo dia tsy maintsy nyresaka kely taminy aloko. Henoko ihany nyresaka nataonareo teo fa miana-piky kelo azy fotsiny dia izao angambe. Rehefa hiompy trondro sika dia ireny tanimbary somary akaiky ny tanàna ireny koa no safidiana mba tsy hanahirana loatra ny fikarakarana azy sy ny fiambenana azy. Ka le miompy trondro lavitry ny tanàna koa aloha toa mamokatra ho amin'ny mpangalatrako. Raha somary lavitry ny tanàna moa ny tanimbary anananareo dia jereo ihany izay mba tena azo antoka e. Ary farany dia elao arak'izay azo atao mampiasa ny tanonaona na mandrevo no izy mangatsidavy. Tsy mety amainina. Sarotra jariana ka mitorisika fotsiny ny fanamboarana atao eo ny tsy afa-drano mandavataona e. Aroa no ahy e. Io tatatra be ataonareo anaty tanimbary io ve zany tsy ampihana amin'ny vokabary? Amin'izay koa ny tahalaka mbola sady na devenina no nampiakarina ny ahaviny. Tena efa voko marina angambonareo na dia hitako tsy miraharaha varitsonika. Raha mijery ivelany tokoa sika dia marina izany eritreritra ao izany Raketsa. Saingy azadino fa rehefa miompy trondro an-tanimbary
dia tsy misy azo atao ankilabaona ny fambolena vary zany na ny fiompiana trondro e. Noho izany a dia samy omena ny toerana saza avokoa izy roa ireo. Io tatatra teneninao io zao a dia atsoina hoe tatatra fiherena na tatabelona. Izany hoe natao andosirany trondro sy afenany rehefa misy fahavalo mampatahotra azy. Ilaina ihany koa io amin'ny fotoanany fihavana sy ny fijinjana vary mba tsy hahafaton'ny trondro. Ary ny tena loza aza dia raha sanatrika miena tapika na ritra mihitsy ny rano amin'ny fotoana izay tsy andalovanareo etỳ an-tanimbary dia homaina tanteraka eo daholo ny trondro raha tsy misy io tatatra fiherena io. Fanampon'izay koa re dia makany amin'ny lalina ny trondro rehefa mangatsiaka moa makeny amin'ny marivo izy rehefa mafana. Fantatra koa nefa fa manafana tenany amin'ny lalina izy rehefa mangatsiaka ny andro ary mampangatsiatsika tenany amin'ny lalina koa izy rehefa diso mafana. Dia mifampitoy amin'izay voalazany zareo izay ihany koa e. Tsy maintsy atevenina sy akarina ny avon'ny talaka mba ahafahana mampiakatra ny avon'ny rano araka izay ilana azy. Mampitombo ny faritra iainan'ny trondro izany dia ahafahany misakafo sy migalabina ihany koa. Mila atevenina ihany koa ny talaka satria mikoka tsikelikely azy ny rano e. Ka raha manifinify izy dia mora mihetrina vaky ka very ny trondro ary simba ny vary. Sady zakory zareo mahita fa rehefa manomboka mandrobon'ino ny vary ka ampiakarina ny avon'ny rano dia tena mahazo aina tsara ny trondro sady mazoto misakafo koa. Tena mazava izay ka rehefa lalina ny rano dia tsy miovaova ny hafanany sady betsaka ihany koa ny sakafo voajanahary eo anatiny. Raha ny fijeriko azy aloha dia mety tsara mihitsy tia nanamboaranareo ny talaka reo ity ka sa hoana ringa teknisiana. Marina mihitsy izany raprezy rehefa manamboatra talaka dia atao somary mivelatra ny ambany ary miakely ny etỳ ambony. Izany hoe misolampy. Raha refesina dia tokony hanome 20 cm ny fanambaniny. Ny etỳ amin'ny tapony kosa dia tokony ho 10 cm ary ny avony 10 cm. Rehefa farany ambany daholo izay lazaiko anareo izay ny anisy telo mianaka zao ty efa hitany fa tsy ampy le rehefa teo aloha dia izao hitantsika nanitatra izao zareo e. Ko raha izao lehibe ny tatatra fiherena sy ny talaka izao aneo aka ny voka-bary mihitsy no mampatahotra satria mety eny e. Raha ny alehibe ny tatatra fiherena aloha amin'ny akapobeny dia eo amin'ny 10 isan-jato eo ny velaran'ny tanimbary eo e. Izany hoe ny halavany izany dia azonao ovavaina arak'izay azona io velarana io e. Fa ny sakany mba manenjika 10 cm ary ny alalany koa dia tokony mba hanenjika 10 cm farafakeliny. Raha momba n'izay resaka voka-bary izay loha hatramin'izay nanaovanay trondro an-tanimbary izay vao maika aza ny tombo ny vokatra any amin'ireo tany misy trondro ary tena marina le tenin'ny teknisianina teo hoe miakatra 5 isan-jato hatramin'ny 20 isan-jato ny voka-bary rehefa mampiatra ny teknika ny fiompiana trondro an-tanimbary e. Ny azo tamin'ireto tanimbary reto raha 5 gonina ny vokatra teo aloha dia tafiakatra 9 gonina mihoatra aza rehefa nampiaraka ny trondro sy ny volovary. Eny e, mety ho marina ihany aloha izany teneninareo izany e. Saingy na amin'ny fotoana lany anaovana an'ireo fanajarian'ireo fotsiny aza ve tsy efa enjikenjika ihany e. Alefa tsikelikely io retsy io fa tsy misy mahafitsilaitry ny zoto izany. Tena tsara zao raha anao fanajariana dia amin'ny fotoana miakabokatra mihitsy satria mantsy mbola mando ny tany amin'iny dia mora lavahana sady tsy vakivaky rehefa natsara ny tahalaka e. Ary inona marina aloha no ilana n'ity karakara ito amin'ny fampidiran-drano ity e. Raha ery amin'ny rirano ry mantsy efa fantatro fa mba hiarovana ny trondro mba tsy hivoaka. Tena tsara fipetraka mihitsy izany fanontanianao izany raprezy ny mahazatra antsika mantsy dia ny hiaran'ny trondro tsy hivoaka foana matetika e. Anika tsy dia heverintsika loatra ny fahavalo sy ireo trondro hafa izay mety hiditra tsy navy amin'io vavarano io e. Tadidio tsara fa ireo fahavalo ireo aneka raha tafiditra ao tsy mieritreritra fa tsy nihinana ny trondro opitsika e. Ny trondro hafa indray dia lasa mihinana ireo sakafo tokony hohanin'ny karpa. Mazava ho azy izany fa betsaka ny faty antoka raha tsy mitombo ny trondro nefa koa betsaka ny maty raha tafiditra ny biby fahavalo toy ny fibata izay miditra eo amin'ny toeram-piompiana trondro. Ny aptrapisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika fanatavizana karpa tanimbary.
tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay efa tsy ny ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ministère fédéral misahana ny fiara-miasa raha-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao an'ireo tantsasy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no atsaraina azo ny ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsaha saingy tsy ampanefa ity hifehezana ny teknika mpiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sapandrarapatry ny jonsy ny fiompiana anaty rano, na ny SRPA, na ireo mpiompy trondro efa matianina. Ireo nanome aina ny tantara Ramari, Razefa, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisianina. Ho arantsika amin'ny fotoana manaraka, ny famaritana ny akitroky ny trondro sahaza ny toeram-piompiana iray, ny fitaterana sy ny fampidirana ny zana-trondro an-tanimbary.